tety andro mpifidianana hivoaka amin'ny herinandro ambony. Herinaratra 5.30 isanjato ny mponina andrenivohitra ihany no misitraka azy. Distrika ny Montrano manjaka ny tsy fandriampahalemana miraviravy tanana ny tantsaha. Alakamisy fahavalon'ny volana febroary taona 2024 manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soenao ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ny sehatry ny toe-karem-pirenena avy hatrany no isantarantsika ny fampahalalam-baovao. Aniana avokoa ny fanafarana entana na ny fanondranana nataon'i Madagasikara raha ny antotanisa farany. Ny fanafarana vary no tena nahitana izay fiainana izay akanatratra 13 faingo 120 isanjato. Etsy andanin'izay dia nena ihany koa ny fanondranana ireo vokatra toy ny jorofo, ny lavanila, ny kobalta ary ny nickel. Mitraka mivantana amin'ny toe-karem-pirenena ireo zava-misy ireo raha ny fanazavany apahay toe-karena. Monja lalay na ranay vomanana sy tahiriny ainy. Ny enatra any amin'ny 13 faingo 120 isanjato ny tahan'ny fanafarana vary natao Madagasikara tamin'ny taona 2024 raha oharina tamin'ny taona 2024. Vary manodidina 124 sy 7 alina sy 3 hetsy taona nafarantsika teo anelanela amin'ny volana janoary sy novambra 2024 raha toka 3.9 sy 3 alina sy 9 hetsy taona izany tamin'ny taona 2024. Ho an'ny mpahay toe-karena dia sady misy fiantraikany tsara misy fiantraikany ratsy eo amin'ny toe-karen'ny firenena ity fiainan'ny fanafarana vary ity. Zany hoe raha miena mandritra ny 5 taona zany misy fiainana progressiva any importation dia manome sehatra ho an'ny mpamokatra eto toerana. Indrindra moa zany mpamboly satria ny antsika ny vary zany mbola afarana. Fa anatin'ny foiezaka raha miena io inona ary no ho asolo an'ireo entana fanafatritsika ireo. Dia rehefa kely ny tolotra eny amin'ny tsena araka ny lalàna an-tsena zany dia mety hiakatra ny vidin'ny entana raha ohatra ka mitovy ihany ny tinady. Vokatra zany rehetrarehetra zany eo amin'ny isam-batan'olona zany le izy mety hoe mba mahazoazo aina kely ve ny tsena anatiny aloha fa raha tratran'ny rupture de stock ary tsika inona ny fomba hiatrehantsika an'izany dia lasa tsy maintsy manafatra ihany. Tsy ny fanafarana vary ihany no ny ena fa ny ena avokoa amin'ny ankapobeny ny fanafarana ny entana nataon'i Madagasikara raha tsy teny efa tsy ny solika, ny entona fandrehatra, ny solitany izay mitontaly 9.7 alina sy 9 hetsy metatra toratelo sisa raha toka 2 hetsy sy 1 metatra toratelo izany tamin'ny taon-dasa. Ny ena koa ny fanafarana akora fototra sy ny maro hafa. Fa ankoatr'izay ny totongana ihany koa ny tahan'ny fanondranana ireo vokatra mampalaza Madagasikara toy ny jorofo, ny lavanila, ny kobalta sy ny nickel. Eny hatramin'ireo vokatra ondra ny orinasa afaka ny ena. Miantraika mivantana any amin'ny mpamokatra io fiainan'ny fanondranana io. Miteraka ihany koa fiainan'ny fandoavana ny hetra sy ny aby isan-karazany ka mitarika ny fiainan'ny vola miditra ao anatin'ny kitapo-mbola-panjakana. Tsy ny mpamokatra ihany fa mizaka ny voka-dratsiny izay ihany koa ireo mpiasa miasa amin'ireo sehatra ireo. Rehefa miena ny exportation ary indrindra miaraka amin'ilay importation ny ena teo ny eo ihany nge zany ny hoe fa ny fiainan'ny exportation aloha zany hoe ny fiainan'ny vola izay tokony miditra aty amintsika vola vahiny dia isany mampisy akony any amin'ny sandan'ny volantsika mitaha amin'ny vola vahiny taux de change zany. Ary rehefa indrindra fa ireo vokatra zay misy an'ilay image de marque any Madagasikara zay no miena dia misy fiantraikany be any amin'ny balance commerciale atsika ary miantraika any amin'ny balance de paiement mety ahatonga hatrany amin'ny fiainan'ny arikarena faobearany rehefa tena taritina zany ny analyse. Amin'ny ankapobeny raha midina ny tahan'ny fanafarana entana dia midika fa manana tahiry vola vahiny izay ny firenena. Mety ho azo adika fa misy zavatra tsy mihodina araka ny tokony ho izy koa nefa anaty fiariana raha toka ny fanafarana akora fototra na ny solika no miena. Raha ny fanondranana kosa ny mitotongana dia miena manaraka izay ihany koa ny vola vahiny miditra eto amintsika. Mifameno tanteraka ny fanafarana sy ny fanondranana entana sy ny vokatra ka mitaky fahaizana mandanjalanja.
fa 530 isanjato ny mponina eto andrenivohitra ihany no misitraka herinaratra raha toka 540 isanjato izany ho an'ireo mponina any ambanivohitra any. Nahitana fiakarankely izany tay izany sy ranoarina tamin'ny taona 2024. Akoatra ny tsy fahazahoana herinaratra dia olana sendrain'ireo mponina efa misitraka izany ny fahatapahan-jiro lavareny ny firosonina amin'ny famokarana angovo azo avaozina ihany no ahafahana mampiana ireo tay ireo raha ny fanazavana. Onja lalaina raha naivomanana sy tahiriny enatrany. Iankina na andavanandrom-piainana ny herinaratra ambany dia ambany anefa ny tahan'ny fisitrahan'ny malagasy herinaratra na eto andrenivohitra na any ambanivohitra. Tsy mahatratra ny atsasa manila mponina andrenivohitra akory no misitraka herinaratra amin'izao taona 2024 izao. Manodidina 540 isanjato kosa izany raha any ambanivohitra. Na dia efa manana jiro aza nefa ny tokantrano iray dia anisan'ny olana sedrainy ihany koa ny fahatapahan-jiro lavareny izay tsy mbola ahitany fanjakana vahaolana maritra hatramin'izao. Sy ampiariana maro no miaina anaty fahaty-antoka vokatra izay fahatapahan'ny herinaratra izay. Anampibetsaka amin'ny fampitomboana ny tahan'ireo mponina misitraka herinaratra ny famokarana herinaratra avy amin'ny angofo azo avaozany. 540 isanjato izy tamin'ny 2024 ny fisitrahana herinaratra ary 4 isanjato tany amin'ny tontolo ambanivohitra. Amin'izao niakatra kely tsika 530 isanjato ety amin'ny globalité ary 540 isanjato amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny tanjona dia ny ampiakatra hatrany 70 isanjato anatin'ny mandrapahatonga ny taona 2024. Ny atao hoe misitraka herinaratra mantsy dia hoe manana jiro ny tokantrano tsirairay ahafahany miatrika ny alina, manana jiro ny tokantrano ny ankabeazan'ny tokantrano ahafahany miasa amin'ny andavanandrom-piainana. Hatreto dia ny JIRAMA no an'ny orinasa mpanjakana mpamokatra herinaratra lehibe eto amintsika amin'izao. Ity orinasa ity izay sokajiany mpahay toe-karena maro fa efa miapotika ary sarotra ny anarenana azy. Manodidina izay vaovao izay hatrany dia anisan'ireo komunina mitondra faisana amin'ny délestage ny komunina ambanivohitra Manakambahiny Andrefana any amin'ny distrika Anambatondrazaka any. Raha tambatra dia tapaka 12 ora isanandro any hoan'ny herinaratra any an-toerana izay miatraika mivantana amin'ny fitadiavan'ireo mponina any an-toerana. Niry Andrianarivony sy Ambiasa Ambatondrazaka. Anisan'ireo komunina délestage ny ao amin'ny komunina ambanivohitra Manakambahiny Andrefana adiny 12 isanandro eo no tapaka ny famatsiany herinaratra JIRAMA ka mahatsiaro voelingelina tanteraka ireo izay mivelona amin'ny fampiasana herinaratra. Amin'ny fitora maraina vao mandeha ny herinaratra ary tapaka amin'ny tataovonana. Miverina indray amin'ny 3 ora tolakandro ary tapaka amin'ny 10 ora alina. Voalohany indrindra aloha fameloman-tenanay ilay tsy mety. Zay zany tena hitanay tsy mety satria raha miresaka asan'olona zao dia taraiky daholo izay asa tonga eo. Satria jiro mihitsy moa tena antony velonay. Fidiram-bola zao tapaka satria misy ohatra ireo asan'olona ataonay zany zao dia taro. Lasa taro ohatr'izay koa ny fidiram-bola dia tsisy vola mihitsy fa dia miandry ny jiro tonga foana ohatr'izay koa isan'andro. Mety vity aminay aloha angambany fijerena ifotony JIRAMA aty aminay satria pisa zao tsy hay mihitsy siosio daholo mandeha resaka gazoal, resaka motera, resaka fanamboarana misy jiro ampidirina zany eto dia zay ny olana dia eto zany zay mba andehanana jiro tsy tapaka ohatrany teo aloha fa amin'izao aloha menamenina daholo ny vahoaka ny mpanjifa ny tsy fampinana ara-tsolika sy ny fahasimban'ny milina mamokatra izany herinaratra izany no nambarany tompon'andraikitra ny JIRAMA ao Manakambahiny Andrefana ho antony izao délestage izao. Miandrandra vahaolana maritra anefa ny vahoaka ankehitriny satria efa tsy lahitra hitsono izy ireo ny krizy ateraky ity délestage ity. Fa akoatra ny fambolena sy ny fiompiana dia anisan'ny mampalaza ny maintirano ny fandraharana eo amin'ny fivarotana omby. Misedra fahasaranana tanteraka nefa ny mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao noho ny tsy fandriam-pahalemana. Saika isan-kerinandro no ahitana von'olona ao amin'ity distrika ity raha ny fitarainan'ireo mponina any an-toerana. Zeromany Menjanary sy Antry Rakoto Malala. Alabotry, vonoan'olona, kidnapping, asandalo, zary lasa andavanandrom-piainan'ny mponina ao maintirano ankehitriny. Saika ho isan'andro no andrenesana sy ahitana ireo herisetra ireo ao maintirano raha ny fanazavana. Vokany, tsy afaka mamokatra ny mponina ka miteraka fahantrana lalina ho an'ny vahoaka izany. Fambolena sy fiompiana mantsy no tena antom-piveloman'izy ireo
kanefa no tsy fandriam-pahalemana dia zara raha afaka mamelo tena ny vahoaka. Ao ny asan'ny dahalo, ny vonoan'olona na mandeha andalana aza jerentsika na hoe 25 km misy tanàna atao hoe be tanatanana zay dia misy sakatsakana ary be dia be ny vonoolona amin'ny toeran'igny tsy mandry fahalemana. Zay tena resana en général tena mitaraina ny vahoaka amin'ny fanjakana fa tena fa tsy hita mihitsy ny tokony atao. Dia raha resaka ohatra ataontsika hoe fiompiana moa dia fa tsy haintsony, tena mampiteny mijaly na ny olona aza tsy marisika mihitsy amin'ilay fiompiana. Dia zay ny zavatra tena misy eo, ao vonoan'olona, vakiloha sy ny karazany, ny kidnapping hoe samborona matetika mihitsy presque isan-kerinandro ahitana an'izany foana. Dia zay trahatra eo zay manao an'ilay izy moa tsy hita, zay ny mahagaga. 700 kilometatra miala eo Tsirono Mandidy no misy any Maintirano, tafakatra hatrany amin'ny 9 sy 1 ariary ny sarandalana raha ny fanazavana ihany. Tsy misy intsony ny lalana mba hoe tsaratsara fa godram-potaka avokoa eo lalana 700 kilometatra io. Vokany miakatra ny vidim-piainana, tsy afaka mamoaka ny vokatra ireo tantsaha, manginy fotsiny ny tsy fahafahany mamokatra koa no ny tsy fandriam-pahalemana. Eo ihany koa moa le enclavement mahazona ihany a Maintirano, efa tena mampiteny ny moana hoe efa tsisy tsolo zany le hoe point noir sy ny tsy haiko ilazana azy, fa ny frais zao 10 alina sy ray hetsy efa amin'ny 1 alina elanina sy ray hetsy eo ny avy a Maintirano jusqu'à Tsirono Mandidy. Lalana eo amin'ny 420-410 km eo ny lalana zany. Dia zao tsika mifahavaratra zao mitelo andro vao tonga any a Tsirono Mandidy, misy aza 4 na 5 arakaraky ny automobile koa io, satria ny automobile misy simba dia tsy maintsy ampanina mijano amin'ilay fahavaratra, tena ratsy mihitsy le lalana. Miakatra koa ny vidim-bary zany amitsika teo amin'ny ataontsika hoe 800 na 700 jusqu'à 700 eo, arakaraky n'le toerana koa izy io zany. Misy eo atapy-tanàna teneniko hoe 700, 500 sy 700, fa amin'ny toerana sasany dia mialafo mihoatra an'izay ny vidiny. Tsara ny manamarika fa 900 kilometatra miala eto Antananarivo no misy ny distrikany Maintirano. Manodidina ny 504 kosa ny mponina ao aminy, izay mpamboly sy mpiompy ny 20 isanjaton'ny zany, ankoatra ny mampandraraha anaomby azy ireo. Lafa mavao ny politika kosa indray, tsy mahatoky ny praiminisitra ny filohan'ny repoblika ka antony mahatonga azy ametraka sekretera-panjakana maro eo ambany fiadidiny ho ny fanionkevitra tao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity. Ny antsiprian'izay eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Tsy mahatoky ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny filohan'ny repoblika matoma metraka sekretera-panjakana maromaro iara-iasa amin'ny akaika ao andapa ho ny solombam-bahoaka Mame Rabenirina. Gouvernemanta kely iray faharoa ny fametrahana io sekretera-panjakana tsy mety teraka mandraka ho anio, hono nambarany manam-porofo fa tsy mifampatoky ny samy ao andapa. Io gouvernement io no nomena fahefana feno, nomen'ilay filohan'ilay repoblika fahefana feno hanatanteraka an'izay fandarana asa, hanatanteraka ny vinan'ny filohan'ny repoblika zay. Dia mipetraka zany le fanontaniana hoe amiko zay ny tonga dia réflexe voalohany, tsy matoky an'ilay gouvernemanta napetrany tamin'iny andro iny avy hatrany le filohan'ilay repoblika, satria iny andro nametrahany azy iny mbola tsy nitononona akory le anaran'le mpikambana amin'ny gouvernemanta, dia efa nilazainy fa ho avy ny sekretera-panjakana. Zay averiko ihany ho fa anatina rafitra fahefanam-panatanteraka, satria mpikambana feno anaty gouvernemanta raha ny tena marina. Dia averiko le fomba fijeriko teo hoe tsy mbola nitononona akory le anaran'ilay mpikambana amin'ny gouvernemanta rehetrarehetra, dia efa naneo tsy fitokiana an'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta ireo ilay filohan'ny repoblika. Izay to mana-porofo ny efa ayantsika hatramin'izay, mana-porofo ny adievitra aty amin'ny sehatra ny mpanaraka ny fiainam-pirenena hatramin'izay ny amin'ny hoe sao dia tsy fidiny tokoa ary, sao dia tsy safidin'ilay filoham-pirenena ireo gouvernemanta ireo, sao dia tsy tena araka ny safidin'ilay filoham-pirenena ilay mpitarika ilay lehibe l'ilay gouvernemanta, dia anangana ny azo manokana izy rehefa avy eo.
tsy azon'ny prime ministre baikona ny sekretera-panjakana ary tsy hanana ny fahefana noho izy eo ambany fiahin'ny filohan'ny repoblika ho ihany ny fanazavana. Azo antoka noho izany fa efa nipakakarona ny samy ao anatin'ny fitondrana eo ampanatanteraina ny asa sy ny zavatra tokony atao eto amin'ny firenena. Fa raha tsy lavitra noho ny antony tolana tonga ny 7 febroary 2024 ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao ho nisy olombaoaka Fidèle Razarapiera izay vavolombelon'ny tantara mifanipaka tanteraka amin'ny fampanantenana ny zava-misy ho ny fanazavana raha ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny no jerena fa nampanazavana. Fitaka lainga izany nataondra joela ho an'ny vahoaka malagasy nandritra ny hetsika 7 febroary. Raha olona manampahendrena ny filoham-pirenena hoy izy dia tsy sany akatra teny Antaninarenina akory omaly satria mifanipaka tanteraka amin'ny zavatra nolazainy tamin'ny reny ny zava-miseho iainan'ny firenena ankehitriny. Raha fahalalana maneho hevitra fotsiny dia mazava fa mbola hafa ihany tamin'ny fitondrana Marc-Ravalomanana izay naongany tamin'izany fotoana izany. Nidradradrarena tamin'izany fa président Marc-Ravalomanana nanageja fahalalana maneho hevitra fa mandombolombo an'izany Rangandra Joelina zava volombelon'ny tantara. Tamin'ny andro président Marc-Ravalomanana niditra teo amin'ny 13 mai zahay tompoko tsy nisy na tamingana maramila raina nakananaina keny. Dikan'izany tamin'ny andro président Marc-Ravalomanana azo atao mihitsy niditra teo amin'ny kanjana Ambojatovo. Tamin'ny andro président Marc-Ravalomanana azo atao nidina teo amin'ny 13 mai mandainga andro Rajoelina raha namaky barazy tamin'ny nidina teo amin'ny kanjana 13 mai mandainga izy. Tsy namaky barazy zany nidina teo amin'ny kanjana 13 mai avy eo Ambojatovo. Tsy namaky barazy niditra teo Ambojatovo. Aloha zava ny resaka. Raha resaka fahalalana zay nanankianantsika ny président Marc-Ravalomanana zany mbola nalalaka kokoa tamin'ny androny. Fa ny andro Rajoelina tsy nisy fahafahanao nidina teo amin'ny 13 mai mihitsy na indray andro azy fa ny fianoany andro Rajoelina maramila ny tanàna. Dikan'izay le zavatra naresy lahatra anao nakeny amin'ny 7 février andro Rajoelina nanitsakitsaka anazy androany. Dia ahoana moa ny andeha mbola hoe andeha hoeny izy andeha mivadiky impitona ngany olona any am-pasana vokatra zany satria le tanjona tsy tratra. Raha ohatra ka demokraty ianao midradradrara anao tamin'izany tsisy demokrasia tamin'izany maninona tsy ampiarinao zany rehefa anao nazo fanjakana. Fa amin'izao andronao zao mihitsy ny tena liberticide tsy azo idirana ny kanjany 13 mai. Zafady enao zany liberticide enao mamono an'le demokrasia zay nefa nitaritana olona tamin'ny 7 volana febroary dia androany anao mbola milaza fa mandeha hoe andao tsika tsiaro an'izany 7 volana febroary zany. Vidim-piainana midangana no nirairay nanambabona vahoaka tamin'izany ka nanaovana fampanantenana ny fampidinana izany. Nidina sany akatra ny vidim-piainana ankehitriny. Misy andraikitra raisin'ny Rajoelina ve manoloana izany ho iatrany ity vavolombelona tantara ity. Tamin'ny andro président Marc-Ravalomanana ny JIRAMA nanao bénéfice fa voaniditra ny fitondrana tetezamita ny tarihan'ny andro Rajoelina zay mitonona sy hoe anao fanivana dia faty antoka. Voaniditra izy dia nitondra faty antoka amin'izay bankrototra le JIRAMA. Nandrorona ny iba ny bilan JIRAMA positif amin'ny bilan président Marc-Ravalomanana. Azafady tsy maty antoka ny JIRAMA tamin'ny andro président Marc-Ravalomanana. Voaniditra andro Rajoelina dia zay ny nataony. Ny iba tsy kelikely nandrorona nanao subvention ny afarany Rajoelina mampianana taty amin'ny 4 tamin'ny andro président Marc-Ravalomanana nge ambony ny inflation e. Aloha dia azava ny resaka fa ny fahefa mividin'olona ambony dia tsy hitany zany. Tsy tsapan'le olona ary matoa olona tena afaka ny grevy dia satria ny aina ny olona tamin'ny andro président Marc-Ravalomanana afaka namokatra ny olona tamin'ny andro président Marc-Ravalomanana fa androany ny olona aminareo ny insécurité tsy afahan'ny olona mamokatra. Nitaitaina ohatra sobakakambodiriana dao ny olona fanapahan-doha tsy kidnapping ry tamin'ny andro président Marc-Ravalomanana zay nikiantsika teny kianja tamin'izany fotoana zany ka nisy kidnapping gasy zany e. Fa amin'izao andro n'Andriamatoandro Rajoelina gasy tsy lehibe tsy kely kidnapping tsy fakahitana ny ankoatran'izay fanapahan-tenda tonga dia tapahana ny tendan'ny olona. Izany rehetra izany hoy izy no tokony ifoazan'ireo mbola matory ka ametrahana fa mila fanovana ny firenena. Ilay olona izay nampanantena fiadanana mantsy no lasa mampitondra mahafaitra avy folo endry noho ny teo aloha ankehitriny. Fa sazy miantona iritoana an-tranomaizina no azon'ireo hamanambonahitra kolonely avy amin'ny foloalina misa roa voalaza fa nikombo saika hanonga-panjakana nandritra ny fanomanana ny fifidianana ho filoham-pirenena teo. Ny 12 janoary teo izy ireo no niakatra fampanoavana tetsy amin'ny fitsarana nosy ary no tanàna ponja teny tsy afata aorian'ny fisamborana azy ireo fa ny alohan'ny fifidianana ny volana novambra. Fitoriana nataon'ny tobibekon'ny ny tafika no nafana nanao fanadihadiana sy ny samborana ireo manambonahitra ireo ho ny kolonely Ravalomanana
Tahina tompona andraikitry ny fikaroan'ny azandarmeria tsy fiadana raha ny fantatratrany sy ade nizara vola ho fanakorontanana anatiny no anataon'ireo manambonina hitra ireo ka antony nisamborana azy ireo. Lafim-baovao manodidina ny fifidianana kosa indray amin'ny herinandro avy io no amantarana izay ho tety andro mpifidianana araka ny vaovao marim-pototra voangona androany. Etsankilan'izay dia nitombo 300 mahery kely ny isan'ireo olom-pirenena tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana amin'izao fanavaozana isan'ny taona ny lisam-pifidianana izao raha ny tatitra vonjemaika azon'ny mpanao gazetinay teny amin'ny seny tamin'ity androany ity. Yasina Andriamalala sy Andry Sirakoto Malala. Ny volana Aogositra tamin'ny taondasa no efa tokony niantso ny mpifidy hiatrika ny fifidianana izay bentanana ny fanjakana satria tapitra ny fotoam-piasan'ireo bentanana manerana a Madagasikara 510. Tsy tanteraka nefa izany fifidianana izany mandrakitiny androany ka voatery no halavaina ny fotoam-piasan'ireo bentanana ireo araka ny fanapahana navoaka ny fitsarana avo momba lalam-panorenana. Araka ny vaovao ary dia amin'ny herinandro ambony io no anolotra ny volavola tety andro mpifidianana ho an'ny governemanta ny seni raha tsy hisy indray ny fiovana amin'ny ora farany. Etsakilan'izany dia ao anatin'ny fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana isika nanomboka tamin'ny volana Desambra lasa teo ka hatramin'ny 15 Febroary ho avy zao. Nitombo 790 sy 304,7 alina sy 3 hetsy nisan'ireo mpifidy vaovao tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana hatramin'ny androany. Izany hoe nitombo 3,3 isanjato tamin'ireo efa voasoratra anarana teo aloha izany ny olona tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Mitotaly 470 sy 707 alina sy 3 hetsy sy 110 tapitrisa izany zao hatramin'ny androany nisan'ny mpifidy manerana any Madagasikara. Manatombo eo amin'ny 394,367 eo zany ireo mpifidy vaovao izay azo tamin'ny hoe olona tsy tafiditra tao anatin'ny lista teo aloha na olona nifindra-monina amin'le fokotany misy azy amin'izao fotoana izao ihany koa le olona izay voafeny 20 taona. Dia izay nazahoana io fitombon'ny isan'ny mpifidy io. Raha totalina zany zao dia eo amin'ny 11,378,444 eo zany nombre d'électeurs recensés hatramin'ny androany. Io zany dia raha pitahana amin'ny isan'ny mpifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena nataontsika farany teo dia manatombo eo amin'ny 3,3 isanjato eo. Zany hoe 3,03% zany fitombony hatramin'izao ary dia mbola manentana hatrany zany eo antsika rehetra izay mbola tsy tafiditra ao anatin'izany lisitry ny mpifidy izany mba hanatona ambirao mifokotany miaraka amin'ny karapanondro indrindra ireo izay voafeno 20 taona sy ireo izay tsy tafiditra tamin'ny lisitry ny mpifidy tamin'ny fifidianana farany nataontsika iny mba hahafahanareo mandray anjara amin'ilay fifidianana solombavam-bahoaka sy be ny tanàna izay ho karakarantsika ato. Nahitana fiakarany raha oharina tamin'ny fanavaozana isan-taona tahaka mahazatra araka izany io io. Raha ohatra ka tapitahana aminay taux d'augmentation izay atao isaky ny fanavaozana isan-taona ny lisitry ny mpifidy io dia matetika eo amin'ny 2, mahery kely eo foana ny taux d'augmentation. Raha oharina tamin'ity zany dia hita hoe nisy fitombony zany io taux d'augmentation ny isan'ny mpifidy io kanefa raha tena jerena zany dia mety mbola tsy mahasahana ny olona rehetrarehetra izay tsy tafiditra tanatin'ny lisam-pifidianana amin'izao fotoana izao ary izany indrindra no nahatonga anay zany nanao fiaraha-miasa indrindrandrindra tamin'ny fiangonana amin'ny fanentanana ny olom-pirenena amin'izany fisoratana anarana amin'ny lisam-pifidy izany. Eto koa zany zay dia mbola miangavy sy mangataka fiaraha-miasa amin'ireo atoko politika ireo fiarahamonim-pirenena amin'ny tokony hanetanan'izy ireo koa ny olom-pirenena rehetrarehetra anisany any amin'ny fokotany rehetra any mba handray anjara amin'izany fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidy izany. Tsahivana fa ny 15 Febroary no ikatona ny ralina andrasana amin'io herinandro io ihany koa ny tety andro mpifidianana raha tsy hisy ny fiovana amin'ny ora farany. Fa mbola maro amin'ny olom-pirenena no tsy mahafantatra ny tena asa sy andraikitra ny ben'ny tanàna. Ho avy izao ny fifidianana ben'ny tanàna ka ampahafantarina aminao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity anisan'ny toy ny asa ny ben'ny tanàna. Ny Tsiprian'izay tateriny Asina Andriamalala sy Andry Rakoto Malala.
mpanatanteraka fisoratam-panambadiana mpanao soniny kombinaterahana ireo amin'ny ankapobeny no fahafantarany akamarony malagasy ny asany bentanàna ampahankely ihany ireo fa tsy voafetra ho amin'ireo ihany nefa ny asany bentanàna. Ny bentanàna moa zany ety amin'ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana dia olona voafidy zay anatanteraka ny fampandehanan-draharaha aloha voalohany indrindra atao anatin'ny commune sy ny asa fampandrosoana ety anivon'ny commune. Misy olom-boafidy anankiroa ety amin'ny commune, ny bentanàna sy ny mpanolo-tsaina. Ny mpanolo-tsaina dia manapaka ireo zavatra izay ho tanterahan'ny bentanàna. Bentanàna zany dia olona anankiray izay manatanteraka izay tinapaka ny mpanolo-tsaina. Ny tombony be dia be amin'ny fananana bentanàna dia izy olom-boafidy aloha voalohany indrindra no fidin'ny vahoaka ary izy no fantatra ny vahoaka sy anatona ny vahoaka raha toa ka misy ny atao hoe olana izay mitranga sy ireo fitarainana ireo vahoaka. Izy zany no olona tia fotony hitaraina ny vahoaka, solotena ny vahoaka, miady ho an'ny vahoaka ho amin'ny asa fampandrosoana izay tokony ho atao. Tsy miantehatra amin'ny fanjakana fohibe raha manana vinam-pampandrosoana ny bentanàna. Fanampiny fotsiny ny fanampiana avy amin'ny fanjakana fohibe ho hiatrany ny fanazavana. Arak'izany dia azo atao tsara ny mampandroso ny tanàna na samy hafa aza ny loko politika eo amin'ny mpitondra fanjakana fohibe sy ny bentanàna. Bentanàna dia tsy olona mpiatehatra amin'ny fitondram-panjakana fa ny bentanàna dia miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana. Ny bentanàna manana vina izay entina mpandrosoana ny tanàna dia bentanàna mahafantatra ny tokony atao, mahay, mahavita. Zay no kritera anankiray izay tokony anana ny bentanàna ary efa mahafantatra sy mahalala ny lalakalehany ao anatin'izay asa fampandrosoana izay. Ny fiara-miasa ny fanjakana fohibe dia fanampiny fotsiny ihany satria ny fanjakana fohibe no ny commune voalohany, mpiara-miasa amin'ny commune voalohany ary mifammetanana. Fa ny commune dia manana ny fidiram-bolany manokana ary ao anatin'izay vola izay miditra ao anatin'ny commune izay no tsinjaraina ampandehanana ny raharaha sy anaovana ny asa fampandrosoana ety amin'ny commune. Arak'izany dia tsy tokony ho voarebirebin'ireo matahotra fifidianana ny rehetra ny amin'ny hoe tsy handroso ny commune vao tsy bentanàna mitovy loko amin'ny mpitondra ny hofidiana. Vonina hiatrika fifidianana eny fotony ny antokotiky Madagasikara. Izany hoe hitondra fampandrosoana marina ho an'ny eny fotony miaraka amin'ny filomarika ara-valamanana amin'izay fifidianana ho avy izay ka azahoana manatanteraka izany dia mila misoratra anarana ao anatin'ireo fifidianana ny rehetra ahafahana mametraka izay olona everina fa hampandroso marina tanàna misy anao. Fahatelopolo isanjaton'ny ireo tetikasa mpampandrosoana no volavolaina tanam-piandohan'ny fepito-piasan'ny bentanàna no tsy vita ho an'ny commune Ambohimanambola. Olana tsy nahafahana natratra ny tanjona ny fahasaranan'ny mponina izay mahatonga azy ireo narisarisa tamin'ny fandoava-ketra. Ny atsiprian'izay tanteriny mpanao gazety Onja Lalaina Ranaivomanana sy Tahiriny Aina. Ny roso tamin'ny fanaovana tatitra momba ireo zava-bita nandritra ny fepito-piasan'ny bentanàna Ambohimanambola. Raha tsy haivina dia 12 janoary lasa teo ny tokony ho tapitra ny fepito-piasan'ny bentanàna araka ny voafaritry ny lalàna saingy no alavaina noho ny fahabangan-toerana satria mbola tsy nirosona ny fifidianana. 7 isanjato ny vinavina ny tetikasa mpampandrosoana napetraka tamin'ny fotoana nandraisana ny fitantanana no tanteraka ho an'ny commune Ambohimanambola. Niompana indrindra tamin'ny fanatsarana sosialy sy ny fijerena ireo tantsaha ny tetikasa ny bentanàna sy ireo mpiara-miasa taminy. Anisan'ny sakana tsy nahavitana ny tetikasa 100 isanjato ny fahasairana ny vahoaka ka nampana ny sarotra ny fitakiana ny hetra. Sokajiana enina ambin'ny folo miasa natao tato anatin'ny commune ary voakasika daholo ireo atao hoe mahakasika ny fiainan'ny mponina rehetrarehetra eo amin'ny 7 isanjato vita izany. Fanampiana avy any fanjakana fohibe aloha dia misy ampahankely izay hoe mahavita izay azo fitaina eo aloha ny resaka fonctionnement. Anisan'ireo tetikasa ny volavolain'ny commune ny fametrahana ny fitsipika fampifehezana amin'ny fahadiovana sy ny fidiovana ary ny fikoloana ara-pahasalamana eo amin'ny commune. Roa taona namolavolana ity fitsipika fampifehezana ity izay navoaka boky amin'izao. Nahazo fankatoavana avy amin'ny sanambaratonga mpahefana ireo fitsipika ireo mialohan'ny namoahana azy ho boky. Resaka tena fahadiovana tanteraka
natolotra ireo ratsamangaiky isatsokajiny ny boky androany. Izy ireo indray no ampita sy ampafantatra izany amin'ny vahoaka eny fotony. Voafaritra ao anatin'ny boky izay ahitana andiny 770 ny sazy omena izay mandika amin'ny fepetra ifampivezana eo amin'ny sehatra ny fahadiovana sy ny fidiovana ary ny fikolom-pahasalamana. Manomboka amin'ny 5,000 ariary ka hatramin'ny 3,000 ariary ny sazy arakaraka ny fitsipika nodikaina. Fa tokantrano 40 no trabona etsy amin'ny commune Pitatafika vokatry ny rotsakorana tato anatin'ny atelona izao. Tonga n'izany zava-nisy nanome izay vao tsirambony tanana ho fanampina ireo trabona ireo. Nisy olomam-bahoaka lany tamin'ny anarany antokotiko Madagasikara atao amin'ny distrika ny Atsimondrano sy ny commune Pitatafika. Zero Maïmenjanary sy Andrirakota Malala. Ny tsy fahafahana manofa trano mihoatra ny 2 alina ariary no antony anofana ireo malagasy trano eny ambany tanàna. Mbola sarotra ho azy ireo azany fanefana io hofa-trano io raha ny fanazavana satria na ny sakafo lahara-pahamehana aza efa tena manahirana azy ireo. Zavatra iainan'ireo traboina no ny fiakaran'ny rano ka voaterina findratoerana eto amin'ity fiangonana eto Pitatafika ity izany. Fianakaviana 40 izy ireo no mitoby eto ary mitaraina mafy fa tsy misy pijery indrindra fa ny fitondram-panjakana izay natao hiavahoaka hoy ny nambaran'izy ireo. Dia niakaja be ny rano ary ny tranonay dia ratsy fotsy amin'ny mahatonga anay ho isan'ny tsabona. Nitsesaka ny tranonay, feno rano ny tranonay, dia izay marakizy kely nahatonga anay niala teny. Fenanay izany izao ato anatin'ity trano ity dia trano fatoriana fotsiny aloha izany ka mbola tsisy hoe nanatitra fanampiana ohatr'izany. Fa tao amin'ny commune izay tao amin'ny meselemera dia taty izay no nalefany. Zay zao tsisy mitady vola fa zao aty izao. Isako nitondra jany dia tsatsa foana izay. Satria izay sahirana tsy ampy fitadiavanay vola dia amin'iny mba mora ny fatrano. Matoa izay manofa trano ambany tanàna dia tsy fanananay makely majinika anay izany, tsy fampianay. Sakafo hohanina androany dia davina androany. Rehefa mahita dia mihinana moa tsy mahita dia mandry fotsy fa ny fatranon'olona za ila tsy voaloha. Ekenay hoe mora le hofatrano 2 alina kanefa ny zanaka majinika kely dia ny hohaniny reny dia davina. Hatramin'nisy izao zavatra izao mbola ohatrany tsy nisy fitondram-panjakana hoe mba nijery nidina tamin'iny varatetezana pefolo io zany mbola tsy nisy. Tonga nitsidika azy ireo androany ny teo anivony tiako Madagasikara tamin'ny alala nisy olom-bavam-bahoaka Aleratsimbazafy niaraka tamin'ny ben'ny tanàna ny commune Pitatafika. Manoloana ireo taraina ireo dia lela volana natolotra isam-pianakaviana mba ahafahan'izy ireo manamaivana ny filana andavanandro. Ka araka nefa anambara teo ny fiara-miasa anay ben'ny tanàna sy ny olom-bavam-bahoaka sy ny fiara-miasa amin'ny eto ihany koa isan-taona dia fantatrareo tsara fa raha sanatria misy ny zavatra toy izao dia tsy hamela aminareo irery zahay sy havita tsy hoe havita be akory fa amin'ny maha-olombelona dia ilaina no ny fandraitanana ary fanohana ka ny azo ambara angamba dia ny hoe mankahirana fianakaviana rehetra zay. Raha mirea dia manodidina ny fianakaviana 5 eo tsika dia tsy mitondra vary manenaka na sahala amin'izany zay fa fanampiana ara-bola satria ianareo no mahalala izay mety hitanareo fa tsy ampy eo anivon'ny fiainanareo andavanandro, mety labozia zany, mety siramamy zany sy ny sisa. Izay no atolotra zany amin'izao fotoana izao ka mirary anareo mba tsy hoe nijanonanareo fa hiverina any atokantranonareo ary rano ihany koa enkany mba tsy hiakatra intsony. Fitaovam-panjakana izahay rehefa fampelezakevitra saingy adino rehefa tody zavatsarotra tahaka izao. Atseza politika no mamaika ny mpitondra fa tsy fiahinana ny vahoaka hoy ny solontenan'ireo traboina. Mba jerere tompoko fa aza dia faliny hoe fitondrana no ediny eto amin'ity fiainana ity fa mba jerere majinika kely ireo dia zay azo eny no atokona mitsinjoka zordira mitsinjoka zany sinona sisa mifara fiveloman'ny olona ety aminay ety tena tramizay na mitondrany fitondrana rajoely io tsy mbola nandray zay nahary zaty vetsiko robo azy. Nanamafy ireto traboina eto Pitatafika fa nisy tokoa ny fandalovana nataony lehiben'ny distrika sy ny solom-bavam-bahoaka manohana fitondrana teny amin'izy ireo. 5 taona tao tany nila voany no nanaovana anay hoy izy ireo.
ny fanampiana avy amin'ny solom-bavambahoaka sy ny komina ampitatafika aloha hatreto no fanampiana mba tonga mijaly saingy tsy hita ny fanjakana ho iantrany ny fanazavana. Lafy mavao ny tranga ampiarahamonina kosa indray trano folo no arodana etsy andohan'ny Mandroseza androany vao maraina no tonga nanrodana trano misa telo ny vatany niaraka tamin'ny polisy tsy nisy fampilazana mialoha fa avy dia fandrodanana no misy raha ny fitantaran'ny mponina sy ireo milaza azy ho tompony tany. Yasinandria Malala sy Andry Rakoto Malala. Androany tamin'ny anora sasany no nigadona teto amin'ity tanana ity ny vatany niaraka tamin'ny mpitandro filaminana milaza fa andravan'ny trano fonenan'ireo mponina izy milaza fa manana taratasy ara-dalàna manamarina fa azy ireo ny-tany. Tsy nisy andrasandroaso afanatao avetrany ny fandrodanana ka tokantrano telo no narodana androany maraina ary mbola itoy amin'ireo trano manodidina izay fandrodanana izay. Tany mirefy 27 toradro ity tranganako lolony ity. Tsisy taminay tsisy filazana zany mihitsy arodanina ny tanànanay. Tsisy filazana zany sabu tamin'ny enina sasany teo nataonay zao dia mametraka fitarainana fa ny tanànanay rodarodanina foana tsy azahoana taratasy tsisy ninino fa zareo mantsy manam-bola dia manao didididimbe sandro fotony dia makaiza koa nefa ny tany alehandreo olona rehetra reo netanay ninona simbasimba daholo tsy fantatray mihitsy manontany anazy zay tsy fantatray ny olona lazay nividy amin'ny tany androdanany an-tranonay tsy fantatray antaniny izy tsy mety miteny zareo. Tsy ireo mponina irery ihany no tsy nampahafantarina mialoha izao fandrodanana tampoka izao. Hatramin'ny fokotany dia tsy malala any lazaina fa fampivarotana io raha ny fanazavana azo tena toerana. Na izay fokotany raha tsy mahafantatra izy dia olona mividy an'ity tany ity. Tsisy zava-pantatra izany le izy fa ny mois de novembre ireo no tonga teto zany fa hoe anatanteraka an'le didy. Dia ny anatanteraka an'le didy fa tamin'izay tsy vitandry zareo le izy. Rehefa tsy vitandry zareo tamin'iny zany le fanatanterana an'le didy le fandrodanana dia nitoriany indray le olona tato zany lasa navadin'ny crime le izy. Dia ny fahafantarana zany zao hoe any am-ponja le olona dia izay no tonga dia natongavany teo andrany ary tsy nampilaza tamin'ny fokotany koa izy hoe ho tanterahana indray le didy tsy vita tamin'ny novambra iny tsy nampilazana izy to. Voalaza fa efa nisy nivarotra indroa ity tany ity. Tsy azo atao nefa izany hoy ity mpiaro ny zon'olombelona tonga nanatry maso ny zava-nisy ity. Ilay mpividy raha teo tsy fantatra mazava. Nambaran'ity mpiaro ny zon'olombelona ity ihany koa fa tsy manaja izay zon'olombelona izay izao fandrodanana tsy misy fampilazana mialoha izao. Dia le taratasy zany tompoko le grosy tokony mba aseho le izy tonga ianao avany dia manazava ny fokon'olona dia le izy koa mba misy etaperana hoe tokony mba mandalo fokontany na ohatran'izany fa tsy mandalo fokontany zareo fa avetrany dia tonga dia mampiatra an'le fanatanterahana an'le didy iarahantsika mahita fa fahavaratra ny andro ho avy ny orana dia anahoana zany ireo olona ireo marina hoe tsy mitovy le hery fa nefa na tokony apetraka foana le maha-olombelona tompoko ao anatin'le izy. Milaza ny mbola iverina androdana ireo trano fito hafa moa ireo vatany raha ny vaovao tena antoerana fa ny telo no efa voarodana androany maraina. Nisy tamin'ireo tompo-trano lasa niasa vao maraina no tsy mbola nalala akory fa noravana ny tranony tamin'ny ora nandalovanay tena toerana. Izany mikasika iny fa misaona kosa ny tontolon'ny zavakanto eto Madagasikara. Nodimandry androany maraina iandry balafomanga na iandry dimby Rakoto Zandry araka ny fampitambavao avy amin'ny fianakaviany. Fijanonana fotampoka no voalaza fanafaty ity mpanakanto nisehatra tamin'ny gadona mavesatra ity. Akoatra ny mampiangalo rokazy dia mpandihy sady mpampianatra dia ihany iandry balafomanga. Raha tsy aivina ny tantarany dia tany amin'ny taona 17 nanomboka ny akatsehatra iandry balafomanga. Anisan'ny nampiavaka azy ny fihirana sy ny fandihizana mandritra ny ora telo ary tany amin'ny taona 1970 no tena nisongadina ny taletany. Tamin'ny taona 1770 no namoahan'ny rakirany voalohany izay nitondra ny lohateny hoe izy roa iny. Akoatra ny jonibotry anisan'ireo sangan'asa namantarany be sy ny maro azy ireo ny hira mitondra ny lohateny hoe inona ny jerijerena sy ny tranom-bongo. Izahay eto amin'ny fahitalavitra MBS dia mirary fonina feno ho an'ny fianakaviany sy ireo olona akaiky ny andry balafomanga.
Lafim-baovao ny maresaka iraisan'ny pirenena kosa indray niroso tamin'ny fifidianana ireo mpikambana misa 770 eo anivon'ny parlemanta federaly sy amin'ny fanavozana ny antenimieran'ny paritra any vahoaka pakistania androany tsy afaka nandray anjara tamin'ity fifidianana nisondrasy misy fifandirana ity kosa ny prime ministre teo aloha Imran Khan izay manefa sazy any amponja amin'izao fotoana izao anomevahana ny Nawaz Sharif amin'ny maha prime ministre azy eo amin'ny fiam-pitompiasana faefatra izao zava-misy izao raha ny fanadihadiana mialy rarinombana sy Manora Andriamanala. Fidiam-polo ny tapitrisa no nanomboka nandatsabatu amin'ny fifidianana ireo mpikambana 770 eo anivon'ny parlemanta federaly sy amin'ny fanavozana ny antenimieram-paritra any Pakistan androany taorian'ny fampelezan-kevitra matroka sy ny osindra no nidaroka bomba nahafatesana olona 720 nisy eo tany an-toerana ho Malalarby. Fifidianana izay noloton'ny herisetra sy ny fanagadrana ny prime ministre teo aloha Imran Khan raha ny voalaza. Hitarika ny prime ministre Nawaz Sharif ho amin'ny fiam-pitompiasana faefatra izao zava-misy izao raha ny fahitany ireo mpanara-baovao. Tombana no 720 amin'izao tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana ao amin'ity firenena izay ahitana mponina 700 tapitrisa ity. Nahato vonjy-maika avokoa ireo asa mandraraha rehetra ny Pakistan androany ho fisorohana sy ho fiarovana amin'ny zavatra mety iseho na dia teo aza ny fisian'ireo mpitandro ny filaminana di mialina sy netsina hetsika araka ny nambarany ministry ny atitany pakistanais. Manay sahady sy mametraka tsy fahatokisana ny amin'ny tsisy ny fitoviana sy ny famarinany ity fifidianana ity ny fidi-polisan-jaton'ireo pakistanais. Nandisy fanantenana ny vahoaka pakistanais ny herisetra niseho nandritra ny fampelezan-kevitra. Eo ihany koa ny tsy fanatrihan'ny prime ministre teo aloha Imran Khan raika amin'ny 70 taona izay voaheloka hikatra 3 taona tranomaizina noho ny kolikoly ny famadihana tanindrazana ary ny fanambadiana tsy ara-dalàna. Rava ny fisamborana sy ny fialana katerena ary voasakana tsy hanao fampelezan-kevitra moa ny antokony prime ministre teo aloha Imran Khan. Ampolony ireo kandidaty no norarana tsy hirotsaka hovidiana. Tsy afaka nilatsaka fa tsy amin'ny mahatsy miankina azy kosa ireo ambony. Na eo aza nefa izany dia manainy antokony Imran Khan fa tsy afaka nifidy malalaka ireo mpanohana azy tamin'ity androany ity. Tapitra trendry ny fampalalam-baovao tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany toy ny mahazatra dia ny fandaharana Ona Marina sy ny fandaharana Global News no arana hoetrany aorian izao fampalalam-baovao izao aorian izay kosa ny horonan-tsary indray mitondra ny lohateny hoe which brings me to you ny tenako mamy fotoananao amin'ny rahampitso indray velomary tompoko.